fanina no iarabanantsika rehetra tompoko manaraka n'izao fandarana zay fampiarezantsika eto izao. Anomboka fotoana sika andinika loha hevitra manokana sika n'ity androany ity fa raha sitraka reo dia asaiko ampanajana ianareo mba hiaraka nondrika aloha fa hivavaka sika tompoko. Andriamanitra io tsara indrindra dia raina ny anaranao masina. Navelanao zahay mba hihaino sy hiteny an'izao filazantsara izao. Dia mangataka aminao zay Andriamanitra mba hamela ny heloka mampadisoanay fa ho tahinao manokana kosa zao fotoana izao mba novozanay hery sy fahalalana ary fahendrena ahafahanay manao ny sitraponao mandrakariva. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy no hanonana n'izany vavaka izany. Amen. Eny ary tompoko, ato amin'ny Matio 7:1-10 no andraisantsika lesona sy fampaherezana amin'ity androany ity. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, asaiko nareo mba samy handray an'izany. Matio 7:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Za dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitonga ny kapany aza. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Ny havana malalisany ny teny rehetra izay ambara ato amin'ny Baiboly dia sary reny. Reny teny reny dia maneho ny tena zava-misy anefa tsy manova n'ilay hevitrilay teny, ary izy reny dia manampy antsika mba ahafantatra sy ilaza ihany koa ny zava-misy. Hijery ireo sary maneho ny fanahy masina sika. Ohatra, marobe zany misy lazaina ny fanahy masina hoe rivotra, afo, rano velona, diloilo, tombo-kase, etsetretretra. Fa reny rehetra reny dia sary entina maneho an'le tena endriny mihitsy, ary tsy tokony ataontsika mihitsy ny manova ny hevitra izy reny, fa mety hanimba ny hevitry ny soratra masina mihitsy izany. Fa noresahantsika vetivety aloha androany, zay tena iarahantsika amin'ny fampahery dia ny amin'le tenin'ny Jaona ao Matio 7:1-12 hoe: za dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Hitantsika ary fa maneho sary ny soratra masina eto ny amin'ny atao hoe batisa. Dia tena tsy nahita teny mihitsy anie azo anoloana ny hoe batisa io fa tsy maintsy batisa no nanoratana azy, ary zay no ahafahana maneho ny hevitra rehetra, satria fomba Grika zay fanajoboana izy io. Zany hoe misy rano be dia ajoboka ao ny zavatra anankiray. Koa i Jaona rehefa nanao batisa dia nanao batisa ny olona tamin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Lazay ny filazantsara ny Jaona amin'ny 7:1-20. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaikin'ny Salema, satria nisy loharano maro tao. Dia nankany ny olona ka nataony batisa. Zany hoe midika hoe be rano tao, fa tsy hoe koa hoe misy loharano maro, misy rano be mandifotra tao. Ary hitantsika fa rehefa natao batisa ary ny tompontsika dia nidina tao anatin'le rano izy, zay vao niakatra. Zany hoe tsy misy malaza ny hevitry ny batisa zany raha tsy io teny hoe batisa io ihany, ka tsy azontsika atao mihitsy zany ny manova ny hevitry io batisa io, dia manjary manao batisa tsika any anaty ranobe. Fa notoizantsika manaraka orinan'izay dia zao: i Jaona dia lazainy fa nanao batisa ho amin'ny rano izy ho amin'ny fibebahana. Batisa amin'ny rano. Ao amin'ny Marka 1:1-4 zay anasako anareo mandrakariva mba handray ny Baibolitsika. Marka 1:1-4 dia nisy eo Jaona zay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Resantsika kely ny amin'ity rano ity. Ny rano ato amin'ny soratra masina ny rano dia
Voalohany indrindra fampisarahana ny fiainana taloha amin'ny fiainana vaovao zay andehanan'ny olombelona anankiray. Faharoa manarakaraka an'izany ny rano dia amin'ny teny frantsay de lazaina hoe néant, zany hoe mahatonga antsika any amin'ny fahafoanana tanteraka ny rano. Raha mandinika zao tsika arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko voalohany ny 1:2, tany amboalohan'ny ranamboatrany zao rehetra zao Andriamanitra de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Aizina ny tambon'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano. Hitantsika arak'izany tsy nisy endrika sady foana. Avy tao anatin'izany tsy fisiana endrika sady foana zany atao hoe néant, tena tsisy endrika sady foana. Tao nanomboan'Andriamanitra nanao ny famoronana ary dia nivoaka lay saedena zay tety ambonin'ny tany ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny zavatra rehetra zay nataony. Zany hoe ao anatin'ny fahafoanana no amoronan'Andriamanitra endrika vaovao tsara ary dia nanjary tsara ny zavatra rehetra zay noforon'Andriamanitra. Tahaka izany mihitsy ny rano. Ny rano zay anaovana batisantsika de zao rehefa mivoaka avy eo sika dia levona avokoa ny fahotana rehetra, levona avokoa ny fiainantsika taloha rehetra, fa manomboka zao kosa de endrika vaovao, zavaboary vaovao indray no omen'Andriamanitra antsika. Ny rano tahaka izany ny lazain'ny apôstôly Petera voalohany toko 7:12 sy 1:20. Zay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rery any. Raha miresaka any amin'ny andron'ny Noa izy, rehefa namboarina ny sambo fiara de niditra ny olona visy de izy valo mianaka ka de namonjy anazy ny rano. De hoy amin'ny 1:20, zay mamonjy anareo koa ankehitriny de ny batisa mamonjy atsika. Zany hoe ny rano zany rehefa nanakiditra anao anaty sambo fiara, Noa nino izy de nanakiditra tao anaty sambo fiara. Tamin'izay fotoan'izay de efa voaro izy ireo, efa voavonjy izy ireo. Fa rehefa tao anaty sambo fiara kosa izy dia ny rano no nampisaraka tanteraka azy amin'izao tontolo zao. Ary nanomboka teo de zavaboary vaovao indray izy, ny rano. Mamerina antsika ary asehon'ny Baiboly fa mitondra makany amin'ny fahafoanana izany. Foana avokoa ka le fiainana taloha dia nisolo fiainana vaovao tamin'ny alalan'ny rano zany. Zanak'Israely raha ohatra ka mampatsiahy farany aho fa nisy fiainana anankiroa tsy maintsy nilalovan'ny zanak'Israely. Ny ainany tany Ezipta tao anatin'ny fanandevozana ary ny ainany kosa taty anefitra tao anatin'ny fahafahana. Fa ny nampisaraka an'izany de tsy inona araka ny fantatsika dia ny ranomasina mena, ny rano. Ary rehefa nivoaka vao anaty rano izy ireo dia foana tanteraka ny fiainany taloha, fa fiainana vaovao kosa no menan'izy ireo manomboka izao. Hoy Jaune ao amin'ilay Marka toko voalohany 4 ny vakitsika tery aloha, manao batisa amin'ny rano izy, nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka izy. Ravana malalisany. Tonga dia amin'ny famaranana an'ity fandarana voalohany ity sika androany de zao. Ny rano dia fitaovana anankiray, teny anankiray, sary entina maneho ny fanafoanana. Zany hoe raha tenenitsika amin'ny teny frantsay de hoe anéantissement. Ka ny fahotantsika rehetra dia ny rano no fitaovana nentin'Andriamanitra nanafoanana ny fahotantsika rehetra. Koa raha nanao batisa Jaune de nanao batisa ho amin'ny rano fibebahana mba hahazahoantsika ny famelan-keloka tanteraka. Ahoana ny ilazany Mika azy? Tamin'ny Mika toko 7:7. Hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny arina ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra.
famelan-keloka tanteraka. Andriamanitra rehefa mamela heloka de zao foanany tanteraka. Tsy misy endrika intsony fiainana taloha fa no foanan'Andriamanitra tanteraka, ary zava-boary vaovao indray no foron'Andriamanitra manomboka izao. Fifaliana lehibe ho antsika ny mahatsapa fa azo atao ny mandray ny famelan-keloka tanteraka, azo antoka ny famelan-keloka tanteraka. Zava-maralisany izay miaina nampiasain'Andriamanitra ny rano mba hahazoantsika famelan-keloka tanteraka, mba hanadiovana ny fahotantsika rehetra. Miantso antsika ako fa raha ohatra ary ka mbola misy olona tsy vita batisa dia miantso anareo ako aza misalasala fa meteza mba ho atao batisa amin'ny rano, ho amin'ny fibebahana sy ho amin'ny famelan-keloka. Eny, arina ny anatin'ny ranomasina lalina, tsy ho tsarovana intsony ny fahotantsika fa hanamboatratsika ho olona vaovao Andriamanitra. Ho antsika tsirairay avy, aoka sika na dia efa vita batisa aza, atoky an'Andriamanitra fa mamela ny helotsika dia mamela ny helotsika tokoa Andriamanitra, ary manamboatra tsika olona vaovao. Ka manomboka izao dia izao ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 7:9. Manahoana ny fomba fiainantsika zany manomboka izao? Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay niazonana antsika, ka dia manompo amin'ny havaozam-panahy isika fa tsy amin'ny aelan-tsoratra. Ilay dika teny ombonany eto Madagasikara dia zao ny fomba hanambarany azy. Ankehitriny kosa dia efa afaka amin'ny lalàna isika hoy izy, fa maty tamin'izay namehezana antsika, hany ka fomba vaovao araka ny fanahy masina no hanompontsika an'Andriamanitra, fa tsy fomba tranainy araka ny lalàna voasoratra. Fomba vaovao, olona vaovao, zava-boary vaovao no foron'Andriamanitra isika. Efa narina ny anatin'ny ranomasina lalina ny fahotantsika rehetra, ka amin'ny havaozam-panahy kosa ny hanompontsika an'Andriamanitra zao, zany hoe fomba vaovao araka ny fanahy masina. Tonga amin'ilay tenin'ny Baiboly manao hoe nateraky ny fanahy masina isika rehefa vita batisa tamin'ny rano. Moa misy zava-dehibe takan'izany ve? Raha nytany hoe tianao ve mba ho ateraky ny fanahy masina, andray ny fanahy masina? Dina no isalasalana ny amin'izany, fa Andriamanitra dia vonina amela ny fahadisoantsika, hanadino ny fahotantsika rehetra, hikosoka ny fahotantsika rehetra any amin'ny ranomasina lalina. Foana tsy nisy endrika intsony le olona taloha fa olona vaovao sika zao. Andeha ry havana hanolotra ny fiainantsika eo an'Andriamanitra. Raha mbola tsy vita batisa, aza misalasala manatona mba ho atao batisa. Ary raha efa vita batisa, avozy mandrakariva amin'ny fanoloran-tena, raiso ny fanahy masin'Andriamanitra fa efa mamela ny helotsika izy. Saolana ianao Andriamanitra fa manome vahaolana ho anay. Nampiasainao anatin'ny teninao ny rano mba hahafahan'Andriamanitra manafoana ny fahotanay rehetra. Misaotra anao zay amin'ny fihetezanao hamela ny heloka mampahadisoanay rehetra, hanadino an'ireny fahotanay ireny, ary amin'ny fihetezanao mbola hanome anay ny fanahinao masina mba hahafahanay Andriamanitra manompo anao amin'ny fomba vaovao. Misaotra anao tamin'ny namoronanao anay indray ho olona vaovao. Misaotra fa olona vaovao ao amin'ny famonjena sy nahazo ny famelan-keloko izay. Aoka izay mba hanolotra ny fiainanay, mba hahafahan'ny fanahinao masina Andriamanitra miasa ty anatinay mandrakariva. Ianao zany fivavaka izany, tonononay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.